Mbolijana anatin'izay sehatra ny fironjay ihany sika dia Tontosa omaly ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ireo nitondra ary hitondra ny Fiombonan'ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara na ny Ffkm. Tetsy amin'ny fiangonana Ffkm 67 hektara moa no nanaovana ny famindram-pivavahana iraisam-pinoana izay manomboka hatreto zany dia ny avy eo anivon'ny EM na ny Eglizy episkopaly Malagasy indray no isahana ny fitantanana ny Ffkm raha teo aloha teo dia ny avy amin'ny kara no ny andraikitra izany. Ny Monseigneur Ranarively Samuel John filohan'ny fiangonana Eglizy episkopaly Malagasy na EM indray no nandimby ny fitantanana Fiombonan'ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara na ny Ffkm rehefa avy nitantanan'ny Monseigneur zanak'olona Odon Maria Arsène avy amin'ny Eglizy katolika Romanina na ekara. Ny Tontosa teny amin'ny fiangonana Luterana Malagasy eto 67 hektara ny famindram-pitantanana teo amin'ny ireo filoham-piangonana roa tonta omaly nandritra ny famindram-pivavahana iraisam-pinoana izay naompana tamin'ny fankalazana ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny firaisana. Ao anatin'ny ezaka tanterahan'ny fiangonana mandritra ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny firaisana Kristianina mandeha an'izao tontolo izao. Ary isavantsika Andriamanitra fa tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara fa tena mandray izany tokoa ho zava-dehibe ary mezaka arak'izay tratry ny herintsika tokoa mba natanteraka izany baiko lehibe izany. Tsy haitraitra n'olombelona ny fikatsahana ny firaisana fa mafisa-danja sy nanobaka omponisy tompo mihitsy izany satria nivavaka Jesosy izay malaza loatra ary fantatsika loatra dia manamafy izany tokoa ka manao hoe tompo ingany mba ho ray ihany izy ireo tahaka ny mahiray tsika. Fotoana nahafahan'ny filohan'ny Ffkm nanome lanja ny fihavanana sy ny fampitantanana izay andraikitra ny tsiraray. Nitsindrin'ny Monseigneur Ranarively Samuel John nandritra ny fotoana ihany koa ny tokony hanajanonana ny fifanenjehana sy ny fifandrafiana mangetaheta fanavozana tokoa mantsy ny vahoaka hoy ny Ffkm izay tsy mitsahatra mitsinjo sy miaro ny sosialim-bahoaka. Tonga nam'ny voninahitra ny fotoana tetsy amin'ny Ffkm 67 hektara ireo mpino avy amin'ny fiangonana efatra mandrafitra ny Ffkm dia ny Ffkm, ny FLM, ny ekara ary ny EM sy ireo olo manan-kaja maro samihafa eto amin'ny firenena.